Ndeo tany saitsika inavy ny ady izay nataondry zareo ohatra raha nanontaniana matoerina Jonary Mampianina tamin'ny fotoanandro mbola tsy nivoahan'ny vokatra ofisialy ny solombavam-bahoaka dia nambarany matetika hoe aleotsika miandry ny vokatra ofisialy ndikan'izay hoe aleo miandry ny vokatra ofisialy zay sao de mba tsy mahatratra 7 ny vondrona député Mapara ny isan'ny député Mapara sao de mba nisy ny foanany CES ny député Mapara ka vitsanisa efa ady zay nandrasany zay zava-nisy nefa namana Pierre Holder dia tsy nietsika nisan'ny député Mapara 7 raha araky ny voalazan'ny article 54 dia fantatry ny rehetra fantatra matoerina Jonary Mampianina fa ny isan'ny solombavam-bahoaka betsaka indrindra no anolotra ny prime ministre izay ny andrasana hoe aleo aloha ivoaka ny vokatra ofisialy nivoaka ny vokatra ofisialy 7 inona ny ady faharoa namana Pierre Holder ndendray ary ataotsika fa tsy absolu zany 49 zany andeo atsotsika ry manapahaizana Honoré Rakotomanana ndeo atsotsika ry manapahaizana Eric Rakotoarso fa ireny afaka mandrebreby vahoaka ireny afaka manodikodina resaka dia nilazy reny fa tsy ino izy tsy maintsy majorité absolu ny Mapara nefa 7 dikan'izay raha vaditsika io mikasika ny hoe majorité absolue de tsy azony Mapara io fa inona ny vokatra nisy namana Pierre Holder misy aloha ny nanontany tany amin'ny ACC hoe inona marina no izy ity sa tsy ity namaly ny ACC ho resahatsika zay rehefa aveo fa ny Mapara ny tokony anolotra candidat rehefa ny Mapara ny tokony anolotra candidat satria lazaina fa zay ny tokony izy ao anaty constitution dia navilivily tamilay absolu navilivily tamilay relative fa ny zava-nisy namana Pierre Holder rehefa nataony fomba rehetra azahoany ny PMP majorité absolue teo anivony anteny mera-pirenena de mbola resy ihany mbola ny Mapara ihany no manana ny isa betsaka izany hoe na zany vakitsika io article 54 io mikasika ny hoe majorité relative na zany hoarahantsika ny ady hevitra ry manampahaizana hoe majorité absolue io ny dikan'izay niverina ny amin'ny Mapara foana lay fananganana ny prime ministre tsy vitan'izay namana Pierre Holder fa hoe ahoanany ray no andresenany zay zava-misy zay ny andresenany zay de ry manampahaizana ihany no miteny tamin'ny fotoana rehetra hoe atseken'ny communauté internationale ireo zay efa tao anatin'ny ao anatin'ny tetezamita tsy manaiky an'izany ny communauté internationale tsy manaiky an'izany l'Union européenne fa izao namana Pierre Holder mivoaka ihany ny marina nilaza ny communauté internationale vao nivakitsika teo ny tenin'Andriamanitolo Leonidas Tezapsidis ary efa fantatra zany hatramin'ny ela fa hoe tsy miditra amin'io ane ny communauté internationale ny communauté internationale ane tapitra ny crise de tapitra ny andrarany zareo hoe tsy miditra amin'io ane ny sadeke rehefa une fois ianao manana filoham-pirenena voafidy rehefa une fois anao manana député voafidy de tapitra treo ny any velany atsika io fa izao na de nanay karandriamatoa any Rajoelina za tsy hiditra prime ministre mbola nitadiavana fomba ihany hoe inona ndray no azontsika atao natsona ndray ry manampahaizana Andriamatoa Eric Rakotoarso sy Andriamatoa Honoré Rakotomanana io rehetrarehetra io azonao elana daholo io rehetrarehetra io président satria misy présidence ane ianao ane ny filohan'ny exécutif ianao ane ny zao hoe ka ze tianao tendrena de tendrenao de ina farany namana Pierre Holder nasaina nanatitra taratasy ny PMP de nolazaina fa manana 90 député fa mbola ny profony ny Mapara sy ny GPS somaly fa eo am'zareo maro anisa nititsika ambara namana Pierre Holder amin'izao atoandro zao mananjo tanteraka Andriamatoa Hery Jonary Mampianina rambany ady izy ny amin'izay eritreretiny tao
raha mba niady sy ny ekipany hoe ndeha ho atsika rery ty fanjakana ity nde tsika hiala eo amin'ny voan'ny Andriamatoa Bandirajoelina tsika tsy anendry an'izany mapara zany raha niady ianao tao anatiny lalam-pandrenana ka naresy izany hoe vitsy anisany mapara raha niady ianao tao anatiny lalam-pandrenana ka naresy izany hoe maro anisany azo majorité ny ekipanao raha ohatra ka ilay lalam-pandrenana izay nasaina ny vakin'ny ACC nanoana ny hevitrao dia marina zany raha ohatra ka nanamarina ny eritreritro ny communauté internationale ny laza-pahabe maso hoe zay de tsy mila olona teo amin'ny teteza mita dia marina zany fa ny zava-misy namana Pierre Holder niady rehetra nataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy ny ekipany dia saiky nisedra faharesena avokoa na ara-politika izany na ara-lalam-panorenana zany na teo anivon'ny parlemanta izany ny fahendrena namana Pierre Holder ary zany titsika ho resahana matotsika miresaka an'izany de satria mieritreritritsika fa endry ny olona miaino atsika mieritreritritsika fa ny firenena ny jerena ny fahendrena na fahendrena biblika izany na fahendrena ataotsika hoe ara-malagasy zany na fahendrena naiza rehefa miady ianao ka tratry ny faharesena misesy tonga amina point anankiray ny fahendrena dia ny mieritreritra satria ny antony raha vao mihoatra an'izay point zay ianao ka eritreritra fa hoe tsisy ny lalam-pandrenana eritreritra fa hoe tsisy ny anteny miram-pirenena eritreritra fa anao ny anteny miram-pirenena eritreritra fa anohananao foana ny vahoaka raha vao mihoatra n'izay ianao na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy isy zavatra hitranga tsy aminao ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena malagasy hoy Andriamatoa Leonidas Tezapsidis namana Pierre Holder hoe ambassadeur ny Union Européenne eto amitsika misy antony matoa miteny an'izany solo tena ny Union Européenne misy antony ao akatoko ny fanendrena prime ministre no miteny an'izany manao hoe tokony anendry ny prime ministre ny président de république saingy tokony ataony arak'izay voalaza ao anaty lalam-pandrenana tsy vo zao ny ambassadeur no nandrenesana feo avy any amin'ny fianakavimbe iraisam-pirenena mikasika an'ity zava-miseho eto Madagasikara ity matetika tokoa namana Maurice Tsiavonana tatoato de misy miteny hoe ka tsy tiany fianakavimbe iraisam-pirenena nge ho ny ranony ny fianakavimbe iraisam-pirenena hono tsy d'accord amin'ny ranona ianona hono ny tiany fianakavimbe iraisam-pirenena ho apetraka ho prime ministre sy ny sisa eno zany fa tato anatin'ny ray volana fotsiny de fa intelo ny nandrenesapeo tany amin'ny fianakavimbe iraisam-pirenena voalohany ny ministra frantsay medidiny fiaraha-miasa ministre ny coopération de fa niteny mikasika an'ity prime ministre sy gouvernement ity ary nazava ny zavatra nylazainy tsy maintsy ny mapara zay nahazony solombavambaoka be indrindra no ao amin'ny gouvernement io ary Andriamatoa Rajoelina filohany no tsy maintsy ao amin'atiny gouvernement io mazava zay vao tsy ela ihany koa ny ambassadeur ny Japon de niteny hoe ny fanendrenan'io prime ministre io de tokony tsy maintsy manaja ny demokrasia ny maro anisany amin'ny anteny miram-pirenena maro anisa zay niainga tany amin'ny fifidianana zany hoe tsy maro anisa foroporonina aty ampandehanana aty akory fa majorité ny forona tany amin'ny fifidianana hoy ny ambassadeur ny Japon eto amitsika ary de tia maly tia ndraiky koa zany ny ambassadeur ny Union Européenne eto amitsika de nilaza mazava fa andrasana ny fanendrena ny prime ministre sy ny gouvernement anjarany filohan'ny republika hoy izy no manendry ny prime ministre
saingy tsy maintsy manaja zay voalaza ao anatin'ny lalampanorenana zany satria izy de nanao fianianana tamin'ny lalampanorenana, hoy ny ambassadeur ny Union Européenne. Eo indrindra ary namana Maurice Avonana no ilana fanazavana hoe ka inona zay voalaza ny lalampanorenana. Hoy le teny frantsay hoe il faut suivre néanmoins ce qui a été prévu dans la Constitution. Ka inona ary zay prévu dans la Constitution zay. Ny voalazan'ny lalampanorenana namana Maurice Avonana de efa lasa malaza amin'ny malagasy rehetra ty andininy fa 450 ny lalampanorenana ty, zay milaza hoe ny antoko maro anisa ao amin'ny antenimera no manolotra présenté avy hatrany, tsy manome soskevitra fa tonga de hoe itiny prime ministre présenté. Zay ny voalazan'ny lalampanorenana. Ny miteraka ady-hevitra nefa de hoe ka inona ty le hoe antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny antenimera-pireneny ty. De nisy filohan'andro mpanjakana ary ny filohan'ny CST teo aloha Fonizy Amperinasa nanontany tany amin'ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana inona ny dikan'io andininy fa 450 amin'ny lalampanorenana io mikasiky ty antsoina hoe antoko na vondrona antoko maro anisa eny amin'ny antenimera-pirenena. Maro anisa ahoana io? Majorité relative io sa majorité absolue? Groupe sala amin'ny ahoana io? Parti sala amin'ny ahoana io? Zay manindry ny prime ministre izay. De namoaka fanazavana satria reka fa nilazaitsika hoe ny andininy fa 820 ny lalampanorenana de fa nitsinjo hoe azo ny filohan'ny androm-panjakana atao ny manontany ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana raha vao misy andininy mampiteraka ady-hevitra na mampiteraka ihany na mety tsy mazava amin'ny daolobe, azo ny atao ny manontany ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana, ary ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana irery no hany afaka manome ny fanazavana momba ny tena dikany marina voalazan'ny ao anaty lalampanorenana. Ary dia nanontany ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana tokoa ary ny filohan'ny CST teo aloha de namoaka fanambarana na avis numéro 1 ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana, avis 01 HCC AV tamin'ny fa 17 ny volana febroary teo 2024. Io avis io namana Maurice Avonana no tsy de azavaina loatra amin'ny daolobe, ka io no tsara raha mba vakitsika na tsy izy manontolo ary satria lavalava ihany. Vakitsika mba ho fantatry ny daolobe inona ny voalazan'ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana mikasika an'ity fanazavana n'ity andininy fa 450 momba ny fanendrenan'ny prime ministre ity. Mba tsy isin'ny maizimaizina de ho vakitsika amin'ny teny frantsay araky ny nanova ny fitsarana avo amin'ny lalampanorenana azy ilay avis numéro 01 tamin'ny 17 février teo. Manazava hoe ahoana ny fomba fanendrenan'ny prime ministre. Vakitsika amin'ny teny frantsay izy io ary ezahantsika adika amin'ny teny gasy fa ny akamaroan'ny rehetra moa de mahay miteny frantsay na mahazo tsara ny teny frantsay ihany. Tonga de idirantsika le voalazan'ny ty avis ty au fond, zany hoe any amin'ny votoatiny. Considérant qu'en principe, lorsque les dispositions constitutionnelles sont claires, il n'y a pas lieu à les interpréter. Rehefa mazava ny voalazan'ny lalampanorenana, tsy de misy loatra ny tokony hanazavana azy intsony. Considérant cependant que force est de constater que les dispositions de l'article 54 de la Constitution font l'objet de diverses interprétations au sein de la société, nefa na izany aza tsapa fa lay voalazan'ny andininy fa 450 ny lalampanorenana
de miteraka dikany isan-karazany any amin'ny fiarahamonina rehetrany. Que la Cour de séance, la haute cour constitutionnelle, se doit d'apporter quelques éclaircissements en opérant une lecture du dit article 54 en tenant compte d'autres dispositions constitutionnelles ainsi que de l'esprit du constituant. Ka noho izany fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana dia tsy maintsy mitondra fanazavana ihany, fanazavana zay tsy maintsy miainga amin'ny fijerenana ny voalazan'ny andininy rehetra amin'ny lalam-panorenana sy ny fotom-pisainana nanaovana ity lalam-panorenana ity. Qu'en tout état de cause, en cette période de retour à l'ordre constitutionnel prônant le respect de l'état de droit, les dispositions constitutionnelles doivent être scrupuleusement respectées. Na fomba ahoana am'izao fotoana iverenana na amin'ny rafitra araka ny ara-dalàna lalam-panorenana zao, zay manaja ny fanjakana tan-dalàna dia ny zavatra voalazan'ny lalam-panorenana de tsy maintsy ajaina tanteraka. Considérant qu'au terme de l'article 54, alinéa 1er de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre présenté par le parti ou le groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale. Araka ny voalazan'ny andininy faefatra amby dimapolo andalana voalohany andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana, ny filohan'ny République de manendry ny Prime Ministre atolotry ny antoko na groupe vondrona antoko maro anisa amin'ny anteny mera. Considérant que cet article de la Constitution est spécifiquement consacré à la présentation et à la nomination du Premier ministre, satria io andininy io dia mikasika manokana ny fanolorana sy ny fanendrenany Prime Ministre. Considérant que la Constitution de la 4e République apporte des innovations concernant le statut du Premier ministre et celui de l'Assemblée nationale, satria ny lalam-panorenany République faefatra de nitondra fanovana mikasika ny toeran'ny Prime Ministre sy ny toeran'ny antenimera-pirenena. Considérant que le dit article 54 procède sans la moindre ambiguïté à une limitation du pouvoir discrétionnaire du président de la République quant au choix du Premier ministre. Satria io andininy faefatra amby dimapolo de mitondra tsy misy adevitra famerana ny fahefan'ny filohan'ny République eo amin'ny fanendrenany Prime Ministre, en confiant la présentation à un parti ou groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale, ka nanome ny fanolorana izany Prime Ministre izany ho an'ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin'ny anteny mera-pirenena. No reo antony isan-karazany reo zany. En conséquence, la haute cour constitutionnelle émet l'avis que noho izany ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana de mamoaka izao fanazavana izao. Article 1er. La présentation du Premier ministre revient au parti ou groupe de partis légalement constitués lors du dépôt des candidatures et ayant obtenu le plus grand nombre de députés aux élections législatives. Ny fanolorana ny olona Prime Ministre de anjara ny antoko na vondrona antoko zay efa niforona ara-dalàna tamin'ny fotoana nametrahana ny candidature. Ary nahazo ny solombavam-bahoaka betsaka indrindra tamin'izany fifidianana izany. Article 2. Le président de la République nomme le Premier ministre formellement présenté par les députés issus du parti ou groupe de partis majoritaires. Ny filohan'ny République de manendry ilay Prime Ministre zay natolotry ny solombavam-bahoaka avy amin'ilay antoko na vondrona antoko maro anisa. Mazava izay zavatra izay namana Maurice Avonana.
nisy voavakytsika raha teo mialohan'le article premier que dans ces conditions la délibération de l'organe de décision du parti ou groupe de parti majoritaire devrait être formellement présentée au président de la République par les députés élus de ce parti. Noho izany ny fanapahan-kevitra ilay rafitra mpanapa-kevitra ao anatin'ilay antoko maro anisa amin'ny anteny miera ny am'izay olona atolotra prime ministre de entiny ny solombava-mbahoaka atolotra ny filohan'ny repoblika. Mazava raha fitinina namana Maurice Tsiavonana de tsotra ny lalam-panorenan'ny repoblika faefatra ho ity avian'ny haute cour constitutionnelle ity de nametra ny fahefan'ny filohan'ny repoblika eo amin'ny fanendrena prime ministre ka nanankina izany fanendrena prime ministre zany am'izay antoko navondrona antoko maro anisa eny amin'ny anteny mera-pirenena. Tsy manana fahefana zany, tsy manana fahefana feno ny président république amin'ny fanendrena prime ministre fa nomeny ny lalam-panorenana ny antoko maro anisa izay fanendrenan'ny prime ministre izay. Ka lay rafitra mpanapa-kevitra lay antoko no mifidy zay prime ministre ary ny solombava-mbahoaka avy amin'io antoko maro anisa io no mitondra n'ilay anarana any amin'ny filohan'ny repoblika. Mazava izay. Raha ny marina namana Maurice Tsiavonana de samy nahazo an'izay daholo ny rehetra. Mazava amin'ny rehetrarehetra izay. Iza ny antoko navondrona antoko zay vondrona efa niforona tamin'ny fotoana nandatsaham-bato nametrahana candidature fa tsy hoe vao tamin'ny herinandro na tamin'ny sabotsy no nitambatambatra tany de namorona groupe anankiray fa hoy ty la fanambaran'ny haute cour constitutionnelle ity hoe groupe efa niforona ara-dalàna ndraiky io fa tsy hoe niforona taloha fotsiny fa niforona ara-dalàna talohan'ny dépôt de candidature ary avy eo zany groupe zany nahazo ny député betsaka indrindra hoy ilay andininy voalohany teo. Mazava izay. Miadevitra tatio arina ary namana Maurice Tsiavonana rehefa mazava zay fa tsy azo elana zay. Erahana nahita fa iza ny groupe de parti navondrona antoko niforona talohan'ny fandatsaham-bato talohan'ny fametrahana candidature mihitsy aza. Efa niforona tam'izany mapara ara-dalàna, efa niforona tam'izany UDRC ara-dalàna, efa niforona tam'izany ny mouvance Ravalomanana ara-dalàna, efa niforona tam'izany misy groupe de parti hafa asa 5 na 4 no misy ara-dalàna. Ka amin'ireo kosary iza nahazo député betsaka indrindra. Ny mapara nahazo 740, ny mouvance Ravalomanana nahazo 740 ny ampiray, ny sisa latsaka zany. Mazava zany fa ny mapara no manana ny solombava-mbahoaka betsaka indrindra namana Maurice Tsiavonana. Rehefa mazava zay dinina ny zavatra adevitra ny seho zay ny voalaza ny lalam-panorenana zany. Zay le lazaina Andriamatoa Léonidas hoe tokony ho ajaina zay vao zavatra efa prévu dans la constitution. Zay le nilazain'ny ambassadeur ny Japon, zay le nilazain'ny ministre ny coopération frantsay, zay no nilazain'ny haute cour constitutionnelle indrindra namana Maurice Tsiavonana. Zay zany tsy maintsy ajaina. Raha tsy nga hoe tsy anaja lalam-panorenana zavatra hafa tanteraka. Fa izao namana Maurice Tsiavonana nisy moa adevitra ndray avy eo, nisy pahalalana milaza fa avy fotsiny io, azo elana io, tsy voatery tanterahana io. Raha décision io de tsy maintsy nitanterahana fa raha avy izy de tsy voatery tanterahana. Asa moa nataiza no nahitana an'izany hoe rehefa avy de azo tsy tanterahana fa rehefa décision ihany tsy maintsy tanterahana. Fa na izany na tsy zany namana Maurice Tsiavonana de lasa tokoa ny prime ministre ankehitriny Andriamatoa Omer Berzika namerina nakany amin'ny haute cour constitutionnelle indray ary hoe ahoana marina tokoa ny momba n'io article 54 io ry haute cour constitutionnelle
Ary ahoana le avianareo? Ahoana marina ny tena fanendrenan'ity Prime Ministre ity? Le voalazany le avianareo sa zavatrafa? Azo tsy taterahana ve iny avianareo HCC iny sa tsy maintsy tsy taterahana? Ary mba décision avoaka mba tsisy adihevitra tsony. Voakary ny décision ndraiky kosa ty namana Maurice Tsiavonana. Décision numéro 04 HCC D3 tam 18 février 2014 concernant une requête aux fins d'intervention volontaire de namaly amin'ny décision kosa ny haute cour constitutionnelle. Au fond iverenatsika tonga de any mivotoatany ny forme manko de hoe rary ny aradalana raha Prime Ministre no manao demande any amin'ny haute cour constitutionnelle satria fahefan'ny chef d'institution manao an'izay any amin'ny HCC ka de régulière ary recevable zany le forme zany. Fa de tonga de hiditra mivotoatiny ty décision numéro 04 navoaka ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tam 18 février teo isika au fond any mivotoatiny. Considérant que la demande du Premier ministre a le même objet et est relative à la même question tranchée par la Haute Cour constitutionnelle dans son avis numéro 01 HCC AV émis et délibéré le 17 février à 10h. Satria ny fangatahany Prime Ministre dia mikasika zavatra iray ihany ary mikasika ilay fanontaniana zay efa nitapahany fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tamin'ny avis nataony 01 navoaka tamin'ny 17 février le nivakitsika tamin'ny voalohany teo tamin'ny folo maraina, que par conséquent il n'y a plus lieu à statuer sur la demande du Premier ministre concernant la même question. Noho izany tsy misy antony tokony amalina na anapahana intsony mikasika ty fangatahan'ny Prime Ministre ity mikasika iny fanontaniana efa voavaly iny. En conséquence, décide article 1er, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en interprétation de l'article 54 alinéa 1er de la Constitution présentée par le Premier ministre chef du gouvernement, laquelle a déjà fait l'objet de l'avis numéro 01 HCC AV 17 février 2014 de la Haute Cour constitutionnelle. Noho izany tsy misy antony tsony anapahana mikasika ny fangatahana fanazavana ny andininy faefatra amby 50 andalana voalohany zay efa nivaliny ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tamin'ny avis 01 HCC tamin'ny 17 février 2014. Dikan'izany namana Maurice Tsiavonana efa nazava io, mazava ho ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana ny dikan'io article 54 io, efa namoahanay HCC filazana, efa nitapahana tamina avis 01 ka tsy misy antony tokony anazavana n'io fanondroany tsony fa efa zay no izy de zay no izy zay nitapaky ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana. Fa ity faharoa ity nataony décision am'izay, décision 04 HCC 18 février 2014. Ny fanontaniana mipetraka efa nao mafisiny décision 004 18 février zany lay avis 001 tam 17 février no amafisiny na décision lay avis tam 17 février. Efa lasa décision zany iny filazan'ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana mikasika an'izay antoko maro anisa sy ny mpanendry Prime Ministre izay. Ny fanontaniana mipetraka ka inona indray ny valeran'ny décision ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana. De ny andininy faharoapolo amby zato ao amin'ny lalam-panorenana no mamaly azy namana Maurice Tsiavonana. Hoy ny andininy faharoapolo amby zato amin'ny lalam-panorenana, paragraphe 3, les arrêts
et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles. Ny didy pitsarana sy ny décision fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana dia motivé manana misy antony. Tsy azo torinana izany na izany tsony ary miatra sy tsy maintsy ampiary ny manam-pahefana rehetra sy ny tompona ndraiky mpanjakana sy any amin'ny fitsarana rehetra eto Madagasikara. Efa lasa décision zany ilay avy ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana. Zay nivakitsika tamin'ny voalohany teo manazava hoe izany manindry ny Prime Ministre lay vondrona antoko efa niforona tamin'ny fandatsaham-kofidiana dépôt de candidature ka nahazo le plus grand nombre de députés nahazo solombavam-bahoaka be indrindra izy ny manolotra sy manendry ny Prime Ministre ary de voalaza nio fanapakevitry ny fitsarana avo fa noferan'ny lalam-panorenana ny fahefan'ny filohan'ny republika eo am'izay fanendrena Prime Ministre izay ka nomena ny antoko maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena ary maro anisa tsy niforoporona tetsy teroa vonjovonjo maika tamin'ny herinandro ambony tany amina hôtel na restaurant fa maro anisa navoakan'ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana ka vondrona tonga de ny fidina ary nahazo solombavam-bahoaka be indrindra hoy ity fitsarana ity namana Maurice Avonana. Raha fitinitsika namana Pierre Holder, raha fitinitsika ny zava-misy eto Madagasikara amintsika miteny zao, ny vahoaka no ny safidy ny maro anisany mapara. Tsisy nanery ny vahoaka malagasy hoe ataovy ny mapara na ataovy maro anisa fa de izao nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka dia ny mapara no maro anisa, tsy ny mouvance Ravalomanana no maro anisa, tsy ny MMM Mandriamatoajo Andrenarivelo no maro anisa, tsy ny Arakisika no maro anisa, tsy ny lidera Fanilo no maro anisa, tsy ny antoko hafa no maro anisa namana Pierre Holder fa ny mapara. Ny vahoaka malagasy no ny safidian'izay tahaka ny safidianana ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe Hery Rajaonarimampianina no filoham-pirenena, tsy Jean-Louis Robinson no lany filoham-pirenena, tsy Andriamatoa Voninahitra Jean-Eugène no lany filoham-pirenena, tsy olo-kafa fa Hery Rajaonarimampianina. Ny safidy ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny vahoaka malagasy, ny safidy ny mapara ny vahoaka malagasy. Tsy vahoaka mivory no tapahany vahoaka ny safidy ny lalam-panorenana, fantatry ny rehetra ny lalam-panorenana ny 4e République, na ny solombavam-bahoaka hofidiana, na Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny filohan'ny République, na ny mouvance Ravalomanana, na hatramin'ny vazara namana Pierre Holder, ry Andriamatoa Léonidas fantatritsika am'izao tsika miteny zao fa solitenan'ny ambassadeur ny Union Européenne eto amintsika, mahafantatra ny lalam-panorenana ny 4e République. Inona ny voalaza ao anatin'izany lalam-panorenana zany? Ny vondrona maro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny forona talohan'ny fifidianana nametrahana candidature. Ny dikan'izay mantsy de tsotra ny alany ty constitution ty ilay filalaovam-bola fifidianana solombavam-bahoaka, ilay fiezahana anangona solombavam-bahoaka tamin'ny andron'Andriamatoa Francis Karavony, ray ny députeny 5 lasa Prime Ministre izy satria azony vidina ny solombavam-bahoaka. Ny alany zany tamin'izao 4e République zao. Voalohany zany ozy tsika ny vahoaka malagasy no safidy ny solombavam-bahoaka mapara ho maro anisa, sahala amin'ny safidianana ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Faharoa dia fantatritsika rehetra ny lalam-panorenana, samy nahafantatra an'izany rehetra ny amin'ny hoe article 54. Natao zay anotikodonana n'le article 54 fa tsy azo ny elana ny article 54 ny amin'ny hoe tsy maintsy ny vondrona maro anisa
no manindry ny premier ministre. Natao zay eritreretana hoe ndeo avoaka ny majorité fa raha miza minorité ny maparasy ny indépendant miaraka aminy manginindreo 5 zao atramitsika miteny zao namana Pierre Holder tsy mbola resy ny maparasy ny GPS teo anivon'ny anteny miram-pirenena anieriny solombavambahoaka Antra Zafa Manatsomo solitenan'ny PMP de hoe ndeo ravana amin'ny bro permanent ndeo ravana mihitsy ty zavatra ty satria raha mbola io no eo raha mbola zao configuration misy zao resitsika zany hoe amin'ny ankapobeny zany namana Pierre Holder zay lay titsika resahana hoe niezaka ny mpanolotsain'ny filohan'ny republika nanao zay fomba rehetra niezaka ny avocat ny mpahay politika mahay niezaka ry mpanodikodin-dalàna ery Karakotoariso Honoré Rakotomanana fa izao tsy afa nanoatra tam'izay voalaza ny lalam-pandrenana sy izay safidim-bahoaka raha zavatra tokony ho nazava arak'izay nanambarana azy nanambaran'ny ACC azy tsy tokony nantanina nge ny hevitry ny ACC noforonina mihitsy namana Pierre Holder ny comité des sages zay tsy mba olona ahihinany ao anatiny ny ray aman-dreny be Marson Evariste zay fantatritsika rehetra ny toerana misy azy eo amin'ny firenena zany no natao ao anatin'ilay comité des sages mba anelanelana zany fanelanelana zany efa hors constitutionnel zany saingy mba natao ihany no hoe ndao re anelanelana sao de mba hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena malagasy niditra ho isika de Marson Evariste sy ireo mpiaraka aminy mba hijery hoe sao de mba afaky alana zany ady hevitra mikasika hoe destitution zany hoe empêchement zany hoe azadinitsika namana Pierre Holder ny zavatra natao ny Madagasikara nandritra ny 4 taona de ny hoe mba amerina amin'ny Madagasikara ao anatin'ny ordre constitutionnel zany hoe mba hiverena ny Madagasikara ao anatin'ny faritry ny tantan-dalàna ty misy lalam-pandrenana de io no arahana satria ny zavatra nataotsika noho ny atezeram-bahoaka tamin'Andriamatomary Karavalomanana dia nivoaka ny ordre constitutionnel zay nanahirana ary nanereny zao tontolo zao hoe miverenareo anaty ordre constitutionnel zay tsika vao miombona fa raha izao tsika namana Pierre Holder raha zao tsika ny hoe ivoaka indray ny ordre constitutionnel zay mahatonga tsika namana Pierre Holder iresaka amin'ny olokendry mahatonga tsika iteny hoe normal raha ohatra ka mba miady anao amin'ny fiainanao ty misy tovavy tsaratsara kokoa noho ity mba miady aloha mba azo an'ity tsaratsara kokoa ty so mba azoko iny fa tsy ty misy asa bebe karama amin'ny banky toy zay tsy asa amina société mety ho faty rapitsitsy fa mba miady aloha manao zay fomba fa fantatrao atraiza zay fomba marary zany oka ianao mitady fitsabona ataonao zay fomba rehetra mba atongavana am'izay fanasitranana sauf raha mihoatra an'izay nao de amakitrano angalatra rehefa mieritreritra tsy misy fetrany ny titsika ho resahana zany namana Pierre Holder ny afatra titsika atsipy amin'izao atoandro zao de ny hoe ny fahendrena ny fahendrena ho an'ny manodidina ny filohan'ny republika ny fahendrena ho an'ny mpanao politika ny fahendrena ho an'ny tombotsoan'ny firenena dia ny fahaizana mametra atraizan'ny ady tokony atao
namana Piraolder. Efa mazava namana Maurice Tsiavonana ny fitsipidalao de ny lalam-panorenana. Mazava ny fitsipidalao tsisy olona anao baolina ka hoe misasaka ny baolina na efa eny ambony terrain am'izay ve ndao vanandray ny lalàna ny baolina kitra fa azo atao ndray ny mikasika amin'ny tanana, azo atao ndray ny mandray baolina amin'ny tanana sy ny sisa ndeo tsisy la fitsipidalao miovaova zany fa efa nazava ny fitsipidalao ary nazavainy ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tamin'ny alalan'ny avis numéro 01 tamin'ny 17 février ary namafisiny tamin'ny décision 04 tamin'ny 18 février hoe ny manendry ny prime ministre dia ny antoko na groupe nantoko zay nahazo ny solombavambahoaka be indrindra tamin'ny fifidianana, fa tsy hoe nahazo ny solombavambahoaka be indrindra tamin'ny fivorivoriana tany amin'ny restaurant, tamin'ny fifidianana. Firy ny azo ny mapara tamin'ny fifidianana, firy ny azo ny mouvance Ravalomanana, firy ny azo ny MMM sy ny sisa ka zay nahazo be indrindra izy no manolotra zay olona iray atao prime ministre nomme le premier ministre formellement présenté par les députés issus du parti ou groupe de parti majoritaire. Mazava ny fitsipidalao namana Maurice Tsiavonana tsy ny filakolana no asoany ty firenena ity fa matokotsika namana Maurice Tsiavonana ninina zay mba eritreritra tany, zay mba vinavina sy fanirina tany. Misy nge olona mba maniry hoe rano sitrapoko nge de iranony riny tena sakialaiky vady fa tsy azo moa izy iny de tsy anambady anao fa tsy azo zay hitanao fa mendrika. Rehefa hoe mety nanana eritreritra izy mahita ohatra zany, ohatra foroporontsika eto hoe ny filohan'ny repoblika mba mety manana namana itokisana be niara-nianatra taminy rano sitrapony ane zany tokony ho tiany tendreny. Andriamatora koa mety nananamana tamin'ny fotoanandro na misy olo itokisany. Andriamatora Valomanana tsarotsika ny professeur Zafy Albert fa namany tena tsy foiny mihitsy mandritra ny firy taona niaraka tamin'ny sarotra sy ny mora Andriamatora Kotovahiny Emmanuel. Dinona ny nataony président république izy de nidongy Andriamatora Kotovahiny Emmanuel fa ianao zao ny président ka tsy tokony za am'izay ny prime ministre gidragidra tam'izay raha ny marina de tokony nanaja ny majorité tany amin'ny assemblée Andriamatora Zafy Albert fa netin'le sentiment hoe ty namako ty tsy nisaraka tamiko hatramin'ny ela ka de ndeha ho tendreko prime ministre de nitendreny Andriamatora Kotovahiny Emmanuel tsy nanana majorité tany amin'ny assemblée enim-bolana de nidoboka Andriamatora Kotovahiny ary fotoana fotaorianan'izay izy professeur Zafy mihitsy no nidoboka teo amin'ny fitondrana satria zonao ny mba malahelo hoe raha ny sitrapoko tokoa de ty namako efa nandritry ny 420 taona ty mba ho tendreko ka zoany tsirairay ny mety anana eritreritra mitovitovy am'izany raha ataontsika ohatra fa izao ny fitsipidalao defa mazava ny ao anaty lalam-panorenana, mazava ny fanazavana nomeny ny haute cour constitutionnelle ary mazava ny décision numéro 4 navoakan'ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana.